Ny ministera ny fampianarana ambony ary ihany koa ny ministera misahana ny fampianarana teknika aharitra 5 taona ny fampiarana ny PSE nivoaka androany ihany koa ny bokin-kevitra manodidina ireo fanatsarana amin'ireo ministera 3 ireo. Ankoatra ny fanampian'ireo mpamatsy vola vahiny dia andray anjara mavitrika ao anatin'ny fampiarana ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy. Efa nisy ny tetibola efa napetraka foana hatao amin'ny ministera 3 rotonta zany hatramin'izay fa manamariana ary zay foana ny fomba fanao na firenena na firenena mandroso aza manamariana fa tena lara-pahamena amin'ny gouvernement angamba fa ampy anareo zay fa nanome taremarika am'le hoe le pourcentage teo dia eo amin'ny 420 na 520 isanjato latsaka eo amin'ny tetibola mpanjakana zany dia ho atokana ho andreo ministera 3 reo anatanterahana an'io plan sectoriel de l'éducation